fa mbola makasika izay lalàna izay naneho hevitra mikasika ny volavolan-dalàna Fehizoro laharana aotra 7 tsipika 440 mikasika ny fananganana haute cour de justice ny mpahay lalàna Honoré Rakotomanana. Mavesatra ho izy ny sazy miatra ny filoham-pirenena raha tanteraka ny fananganana antony izay nambarany aratrariny raha sarotra ny dingana amin'ny fanenjehana filoham-pirenena. Nitondra fanazavana mikasika ny feim-potoana tokony hananganana ny haute cour de justice ny mpahay lalàna professeur Honoré Rakotomanana. Tsy maintsy misangana io fitaranavina haute cour de justice io herintaona 12 volana aoriana ny nanaovan'ny filoham-pirenena firenena zarasan'ny asa zany hoe farafaela mihitsy dia tokony amin'ny 9 janoary dia tokony tafasangana lay fisaranavy zany fa raha sy tafasangana dia voaratra fa dia hoe tratran'ny mety ho tratran'ny fanonganana zany ny filoham-pirenena ary amin'io dia mena fahefana manokana ny fisaranavy mpandaram-pandrenana ka tena korsy sanatry ny vava anao bigy manao maso vahoaka ny fisaranavy mpandaram-pandrenana ny jeriny hoe tokony atao ampiarina aminy ve fisadrira sy tokony ampiarina aminy raha sy tokony ampiarina aminy tsy maintsy milaza ny anton'antony ny fisaranavy mpandaram-pandrenana mba ho fata-bahoaka ho fata-pirenena raha ohatra hoe ampiarina aminy dia tokony naliaza koa ny fisaranavy mpandaram-pandrenana hoe inona ny antony nampiarana azy na hoe inona zany ny antony sy nampiarana azy. Raha ohatra manova république ohatran'izao dia tsy maintsy feno ny mpikambana amin'ny androm-panjakana anankiray zay vao afaka mivotra mandeha manao ny asany ny androm-panjakana anankiray zany satria nanova république isika satria amin'ny ataontsika hoe manisy lalam-pandrenena fotsiny zany hoe révision de la constitution dia tsy maintsy feno le mpikambana indrindra manova république isika dia tokony feno zany le mpikambana zany.